faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tafavory eto amin'ity toerana ity sika mba hiaona amin'ny tompo amin'ny mahafiangonana antsika ary mamarana izao lasi-piangonana izao. Ampitombona ao amintsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Ny salamo fahenina amin'ny sivifolo, ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra, noentsika mitsenan'ny tompo. Aorian'izany ny hira faraiky amin'ny fitopolo amby zato. Mihira firam-baovao an'i Jehova, mihira ho an'i Jehova ary tany rehetra. Mihira ho an'i Jehova, misaora ny anarany, lazao isan'andro ny famonjeny mahafaly. Ambarao any amin'ny jentilisa ny voninahiny, ary any amin'ny firenena rehetra ny fahagagana ataony. Fa lehibe Jehova, ka mendrika ho deraina indrindra, sady mahatahotra fa ambony ny Andriamanitra rehetra. 171. Jesosy mpanjaka malaza, loko mpanjakana, mahery sy tsara indrindra, ka izy loharona, mendrika kalazana
mbola iara-mivavaka isika. Asandratray ny feonay Tompo, midera sy mankalaza manome voninahitra anao, fa mendrika izany ianao, mendrika ny fisaorana, mendrika ny fakasitrahana, mendrika ny fiderana, mendrika ho ankalazaina indrindra, satria Andriamanitra lehibe ary tsy takaty ny saina ny fahalebiazany. Andriamanitra tsara sady mpanao ny tsara, Andriamanitra fitiavana ary Andriamanitra be famindram-po sy be faharo-po. Tsisy tahaka anao Andriamanitra, zay ambony amin'ny fisainana ary mahery amin'ny atao, ary ny asanao rehetra dia maneho ny fahatsaranao. Tafavoreto ny mpianakavin'ny finoana iaona aminao, dia manandratra izao vavaka izao, midera sy mankalaza ary manome voninahitra, satria loharanom-pisina ianao, loharanom-pamonjena ianao, ary loharanom-pahasoavana ianao. Izay rehetra zao vavolombelona zany fahasoavana izany, ka dia mampiray ny feonay sy ny fonay mankalaza anao. Raiso Tompo, raiso ny fakasitranay fa vokatry ny fo, ary dia atreo ity fotoana ity, ka mba hahatonga ny fakasitranay feno sy mitafotafo, dia tario zay, taomy zay, ho amin'ny fahalalana tsaran'i Jesosy Kristy, azahoanay manavao indray ny fanoloran-tenanay, hanaraka azy, ary indrindra hanao ny sitrapony eo amin'ny fiainanay. Dia manatrehanay noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Petraka isika. Enory havana ny sitrapon'Andriamanitra zay zaraindray amintsika amin'ity maraina ity. Ko amin'izany dia aoka hanahaka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala, ary mandehana amin'ny fitiavana toy ny tiavan'i Kristy ianareo, dia nanoloran'ny tenany ho fanatitra sy fanavotana amin'Andriamanitra ho anitra kasitrahana amonjentsika. Fa ny fijangajangana sy ny fahalotona rehetra na ny fieremana dia aza velo tononina aminareo akory aza, fa tsy mahamendrika ny olona masina izany, na fahavetavetana, na resaka fahadalana, na voso-dratsy, izay tsy tokony atao fa aleo misaotra. Ary noho izany dia aza manao adaladala, fa aoka ho fantatrareo izay sitrapony Tompo. Dia mpitsakotsakoana izany sitrapon'Andriamanitra izany, ataontsika ny hira 216 ny andininy voalohany sy faharoa, 612, première et deuxième strophe, 612. Nandre sitrapon'Andriamanitra isika, nandiny tena manoloana androzany, torotoro fo sy mangorakoraka, kanefa tsy haintsika ny hanao ny sitrapon'Andriamanitra,
raha amin'ny alalan'ny heriny tenantsika fotsiny ihany ary tsy haintsika ny anao ny sitrapon'Andriamanitra raha tsy mahazo famelan-keloka sy fanadiovana isika mba hananantsika firaisana amin'ny Jesosy Kristy. Andeha ary isika ampiondrika ny lohantsika iaiky ny fahotantsika angataka ny famelan-keloka mba hanavaozan'Andriamanitra ny fanahintsika ka hatanterantsika ny sitrapony hivavaka isika. Raha io nandreny sitraponao zay dia vaka nahary anao tahaka ny endrikao ianao hatramin'ny voalohany ary efa nirahinao Jesosy Kristy ho olombelona ho fianaranao anay ho modely ho anay mba hanafanay azy kanefa ny olombelona tahaka anay ihany no tianay ho tahafina. Indraindray ny modelin'izao tontolo izao aza no arahanay amin'ny fomba fijery, amin'ny fomba fisaina, indraindray aza amin'ny fomba fiakanjo sy amin'ny fomba fanao. Misaotra anao anefa zay fa nirahinao koa Jesosy Kristy ho lamba hitafianay mba hahatonga anay olom-baovao ao aminao. Manatona anao ary zay mitondra ny tsy fahamendrenay sy ny tsy fahatanteranay rehetra. Mifona aminao zay fa tsy nahy nakatahaka ny Kristy. Mifona aminao zay fa tsy nahy nihain'ny teniny sy nanatanteraka ny teniny. Mifona aminao zay fa tsy nahay ny fankaty tahaka ny tiavanao anay tao aminy. Mifona aminao zay fa tsy mba nahay nanaraka azy fa matetika ny fanaon'ny olona narahanay. Mifona aminao zay fa indraindray ny fanoloratenanay dia ivelambelany ihany fa tsy tahaka ny any Kristy zanakao zay nanolotra ny momba azy manontolo, nahafoy ny lanitra sy ny fiandrianana, nanetry teny ka nanaiky farany ambany indrindra dia maty voaozina teo amin'ny azo fijaliana. Tsy nahay nanolo-tena tahaka azy zay. Mifona aminao zay fa ny ataon'ny tananay sy ny jeren'ny masonay ary ny ataon'ny vatanay indraindray dia mahamenatra eo anatrehanao ary mampalahelo ny fanahinao. Mifona aminao zay fa ny teny aloky ny vavanay dia tsy mahamisira, tsy filazantsara fa indraindray teny mandratra, filazan-doza ary indraindray aza ozona. Indraindray zay adaladala amin'ny fanaonay satria tsy ny sitraponao no katsainay, tsy ny fanjakanao sy ny fahamarinanao no tadiavinay fa ny fanjakanay, ny ampanjakan'ny hevitray, ny fijerinay ary indraindray ny fanarahana ny fomba eo anivon'izao tontolo izao. Misaotra anao nefa zay fa ray be fitiavana ianao, ray be famindram-po ianao ary ray mahery indrindra ianao fa tsy misy fahotana zay tsy afaka ao ary hainao ny manavao anay no ny herin'ny fanahy masina. Ianao ary ny mivavaka entinay manatona anao, miaiky ny fahotanay sy ny fahalemenay miaraka ny fiangonana. Raha ny be famindram-po talao aminao zay mamelany elokay diovy zay ho afa-pahotana, sasao zay mba ho afa-keloka ary avaozo ny fanahinay mba vonoka nompo anao. Ny fitiavan'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay no angatanay aminao. Amen. Maria,
malala tsy fanirina tao amin'ny tompo ihany no anavao antsika ny amonjy atsika sy anafaka atsika amin'ny fahalototsika fa fahefano zany eriny zany any ainy tanterahana izany ho anao zay mibebaka marina de noho indray ny anambaran'ny tompo ny asa mahagaga tanterahany aminao ka melany ny elokao sy anavao zany ianao mitsangana isika ony tompo satria niaikeloko teo anatrehako ianao de ho fafazako rano madio mba adio de mba ho afaka amin'ny fahalotonareo rehetra sy ny samponareo rehetra no nadiovako anareo de omeko fo vaovao ianareo ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo ary esoroko amin'ny nofonareo ny fo vato ka omeko fo nofo ianareo ary ny fanahiko no ataoko ao anatinareo ka atonga anareo andeha araka ny lalako sy hitandrona ny fitsipiko ary anarakahy de oloko ianareo ary zaho ho Andriamanitrareo ho anao zay mibebaka maro de minofa fatateraka aminao zany amen. Fito amby valopolo sy efajato andininy voalohany faharoa 487 première et deuxième strophe. Indrindra ho an'Andriamanitra petraka isika. Efa navelan'Andriamanitra ny elontsika ny diovy ny fontsika dia afaka andre sy andray ary velona ny tenin'Andriamanitra isika. Ataontsika mielo ny vavaka sy ny vakiteny ny hira 320 ny andininy voalohany 823 première strophe.
Miaraka ivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra, mbola misaotra anao hatrany izahay, noho ny fitiavanao anay, ka nahafahanay nanatanteraka izao lasim-piangonana izao. Hatramin'ny maro Tompo dia efa teny taminay ianao, bitsika taminay tsirairay avy, mba azahoanay tena miaina ny finoana eo amin'ny fiainanay isan'andro sy eto amin'ny fiangonana koa. Amin'izao fotoana izao Tompo dia mbola mitaona anay ihany ianao, hiaino anao, satria mbola manana hafatra tiana hambara aminay ianao, ary te hampitombo anay koa ianao. Koa mangataka aminao izahay Tompo, da io rehetra hamaky ny teny sy ny mpanomponao izay hizara ny teninao koa, mba ny fanahinao no hampiteny azy ireo, ary tsy hisy voalaza afa-tsy izay sitraponao irery ihany. Izahay kosa dia sokafo ny fonay mba handray ny teninao, ary aza vela isy anelingelinanay ka tsy hampifantoka anay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo no hanaovanay izany vavaka izany. Amen. Je vous invite à la lecture biblique dans l'Ancien Testament, dans Amos chapitre 8, versets 4 à 6, puis chapitre 8, versets 11 à 12. Amos chapitre 8, versets 4 à 6, puis 11 à 12. Au nom de Jésus. Écoutez ceci, vous qui dévorez le pauvre et qui ruinez les malheureux du pays. Vous dites, quand le début du mois sera-t-il passé afin que nous puissions vendre du blé? Quand finira le sabbat afin que nous puissions ouvrir les greniers? Nous diminuerons la mesure, nous augmenterons le prix, nous falsifierons les balances pour tromper, puis nous achèterons les faibles pour de l'argent et le pauvre pour une paire de sandales, et nous vendrons le déchet du blé. Les jours viennent, déclare le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la faim du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils erreront alors d'une mer à l'autre, du nord à l'est. Ils iront ça et là, pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. Amen. Je vous invite à poursuivre la lecture dans l'Épître aux Galates, Galates chapitre 2, verset 17 à 21. Au nom de Jésus, nous cherchons à être reconnus comme justes grâce au Christ. Mais si on nous trouve pécheurs, nous aussi, qu'est-ce que cela veut dire? Que le Christ est au service du péché? Sûrement pas. En effet, si je retourne à la loi que j'ai abandonnée, je me condamne moi-même. Moi, c'est à cause de la loi que j'ai cessé de vivre pour la loi. Tout ceci est arrivé afin que je vive pour Dieu. Avec le Christ, je suis mort sur la croix. Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Maintenant, ma vie humaine, je la vis en croyant au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui a donné sa vie pour moi. Je ne veux pas rendre inutile ce don de Dieu. En effet, si c'est la loi qui rend juste, le Christ est mort pour rien. Amen. Eo mpitsanganana nanaovantsika ny hira mialoha ny filazantsara. Matthieu chapitre 7, verset 13 au verset 27. Matthieu chapitre 7, verset 13 au verset 27. Je lis au nom de Jésus. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et facile le chemin qui mène à la ruine. Nombreux sont ceux qui passent par là. Mais combien étroite est la porte et difficile le chemin qui mène à la vie. Peu nombreux sont ceux qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous déguisés en brebis, mais au-dedans, ce sont des loups féroces. Vous les reconnaîtrez à leur conduite. On ne cueille pas des raisins sur des buissons d'épines, ni des figues sur des chardons.
Un bon arbre produit de bons fruits et un arbre malade de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits, ni un arbre malade de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé, puis jeté au feu. Ainsi donc, vous reconnaîtrez les faux prophètes à leur conduite. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Au jour du jugement, beaucoup me diront « Seigneur, Seigneur, c'est en ton nom que nous avons été prophètes, c'est en ton nom que nous avons chassé des esprits mauvais, c'est en ton nom que nous avons accompli de nombreux miracles, ne le sais-tu pas ?» Alors je leur déclarerai « Je ne vous ai jamais connu, allez-vous-en loin de moi, vous qui commettez le mal. » Ainsi, quiconque écoute ce que je viens de dire et le met en pratique sera comme un homme intelligent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les rivières ont débordé. La tempête s'est abattue sur cette maison, mais elle ne s'est pas écroulée, car ses fondations avaient été posées sur le roc. Mais quiconque écoute ce que je viens de dire et ne le met pas en pratique sera comme un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les rivières ont débordé. La tempête s'est abattue sur cette maison et elle s'est écroulée. Sa ruine a été complète. Amen. La grâce et la paix du Seigneur vous sont données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prenez place. En faisant le trajet jusqu'ici, j'ai vu et on m'a expliqué que nous sommes dans une région qui produit du fruit et du vin. Et ça tombe bien puisque l'évangile de ce jour nous parle aussi de fruits. Jésus nous enseigne que nous reconnaîtrons les serviteurs de Dieu et ceux qui lui appartiennent aux fruits qui seront produits. Alors il y a de bons fruits qui existent. Ce sont ceux que nous mangeons, ceux qui font du bien à notre santé, ceux qui nous donnent des vitamines, de la force, de l'énergie, tout ce dont on a besoin. Puis il y a les mauvais fruits, ceux qui poussent sur les épines, tous les fruits qui ne sont pas comestibles. Il y a même des fruits qui sont des poisons. Si on en mange, on risque soit d'être malade, ou même pour certains, d'en mourir. Et parfois, il ne faut pas se fier au premier goût. Il y a des fruits qui sont amers, acides, et qui pourtant sont bons pour la santé. Et il y a des fruits qui sont savoureux et sucrés et qui pourtant sont de redoutables poisons. Il en est de même pour les serviteurs de Dieu. Parfois, certains serviteurs de Dieu ont une prédication acide ou amère et pourtant elle est nécessaire à notre santé. Et pourtant, parfois, on doit quand même diluer un tout petit peu l'acidité de nos propos, de peur que tout le monde quitte l'Église. Mais il y a des fruits, même s'ils sont acides ou amers, qui sont bons, qui sont comme des médicaments pour notre âme. Et puis il y a donc des fruits qui sont sucrés, qui pourtant sont du poison. Je ne sais pas si vous connaissez ce fruit qui s'appelle la belladone. Ça ressemble à une grosse myrtille, c'est très beau, et c'est délicieux,
si on en mange ne serait-ce qu'une moitié, on meurt dans l'heure. Il y a des fruits qui sont délicieux au premier abord, mais qui sont en fait des poisons. Et il en est de même avec certains fruits spirituels qu'on pense être de bons fruits, mais sur la durée, on se rend compte que notre santé spirituelle est atteinte. Il y a des fruits qui semblent excellents, mais qui ne le sont pas en réalité. Alors, si on prend tout le texte qu'on a lu dans Matthieu et qu'on garde uniquement les versets 15 à 20, on pourra se dire, bah oui, alors, on reconnaît les fruits, on reconnaît le bon arbre à ses fruits. Donc, s'il y a des fruits, c'est bien, c'est suffisant. Puis on s'arrête là souvent. Mais si on prend la totalité du texte, y compris les versets 21 à 23, on se rend compte que parmi les fruits, il faut faire le tri. Et qu'il ne suffit pas qu'il y ait des fruits pour que ce soit satisfaisant. Il faut encore que ce soit de bons fruits. Et même certaines choses qu'on pense être de bons fruits, au premier abord, s'avèrent parfois ne pas être des fruits produits par Dieu. Et là où c'est surprenant dans ce texte, c'est que Jésus, les mauvais fruits qu'il est en train de relever, c'est quoi? C'est ceux qui parlent en prophète. C'est ceux qui font des miracles et qui chassent des démons. Alors que, soyons honnêtes, c'est plutôt des choses qu'on dirait que c'est super positif, que ce sont de bons fruits. La prophétie, les miracles, les délivrances. Et pourtant, Jésus nous dit, mais ne vous fiez pas à ça parce qu'il y a effectivement des prophéties, des miracles et des délivrances qui sont de bons fruits, mais il y a aussi des prophéties, des miracles et des délivrances qui n'en sont pas. Donc vous ne pouvez pas vous fier à l'apparence, vous allez devoir faire le tri, vous allez devoir chercher, vous allez devoir éprouver les dons et les fruits. Il ne faut donc pas séparer les deux choses. Qu'il y ait des fruits dans une église ne suffit pas encore pour dire que ces fruits sont bons. Il faut d'abord tester, il faut voir, il faut éprouver, et dans la durée, comme je l'ai dit. Ce qui me frappe, c'est que même des gens qui prophétisent, qui chassent des démons et qui font des miracles, Dieu leur dira « Je ne vous connais pas. Et allez-vous-en loin de moi, vous qui faites le mal. » Donc c'est pas seulement « Je ne vous connais pas » parce que vous faites les choses dans votre coin, mais ce que vous faites là, c'est même mauvais. Alors je ne suis pas en train de dire que les miracles, les prophéties et chasser les démons, c'est quelque chose de mal en soi. Je suis en train de dire que ça ne suffit pas pour dire « c'est bon, on y va ». Comment discerner les bons fruits? Comment discerner ceux qui sont bons et ceux qui sont moins bons? Un bon fruit, c'est un fruit qui édifie. C'est un fruit qui rassemble et qui ne divise pas. C'est un fruit qui pacifie et qui ne trouble pas. Et ce sont des fruits durables. Des prophètes qui se sont enflammés, il y en a eu, il y en aura encore, il y en a toujours eu. Mais c'est dans la durée qu'on éprouve un prophète. Et on en a eu aussi, on en a eu invité dans les conventions de Besançon, des prophètes, et si on regarde maintenant où ils sont, on n'a plus de nouvelles. Mais quand on regarde les grandes figures du réveil malgache, quand on regarde Nenlav par exemple, je ne l'ai pas connue personnellement, parce que j'étais trop petit quand elle est décédée, c'est 50 ans de ministère. Sur 50 ans, on a le temps d'éprouver. Et avant qu'on lui ait dit, ben oui, son ministère est reconnu, elle a été terriblement éprouvée pendant des dizaines d'années. Mais aujourd'hui, on a le feu, on veut y aller vite, on ne veut pas de patience. Quand des plus grands nous disent de se calmer, de se former, de prendre le temps, ah non, ils veulent nous limiter, ils veulent limiter le don de Dieu. Mais le don de Dieu va avec un fruit de l'esprit qui s'appelle la patience. Et avec un fruit de l'esprit qui s'appelle la maîtrise de soi.
Alors, je ne veux pas brimer ou dire aux jeunes, mais ne vous engagez pas. Au contraire, mais allez-y avec sagesse. Et quand on vous éprouve, ne le prenez pas comme quelqu'un qui veut vous casser. C'est pas ça. Personne ne veut vous casser, mais les responsables veulent veiller sur vous pour éviter que vous vous enflammiez au point que ce soit simplement un feu de paille. Un feu de paille, tu l'allumes, ça fait d'énormes flammes, beaucoup de fumée, mais ça ne dure pas, ça ne chauffe pas. Vous pouvez toujours essayer de cuire une marmite sur de la paille, vous n'êtes pas prêt de manger chaud. Par contre, quand on alimente peu à peu sa foi, quand on accepte d'être formé, d'être préparé, alors notre ministère devient fructueux. Il porte du fruit dans la durée. Trop souvent, quand on s'enflamme très très vite, on s'éteint tout aussi vite. Et j'en ai vu des gens qui se sont enflammés et qui se sont rééteints tout aussi vite. C'est du fruit durable, c'est du fruit éprouvé. Dieu veut nous passer à travers un feu qui va nous purifier. C'est le feu de l'Esprit Saint qui nous purifie, qui va brûler en nous tout ce qui ne lui appartient pas. Mais ça se fait dans la durée. Et c'est qu'une fois passé par l'épreuve que Dieu pourra nous dire « Mais toi, tu es fidèle. Même dans l'épreuve, tu as été fidèle. Tu as tenu bon. Alors maintenant, comme tu as été fidèle en peu de choses, je vais te confier de grandes choses. Maintenant, tu vas pouvoir aller. Tu vas pouvoir parler de moi parce que tu vas savoir de quoi tu parles. Parce que tu l'auras éprouvé, tu l'auras vécu. Parce que tu vas aller prêcher la croix, mais si toi-même tu n'as pas vécu la croix, qu'est-ce que tu vas pouvoir en dire? Tu vas dire aux autres, ce n'est plus moi qui vis, Christ qui vit en moi, alors que tu n'es pas encore mort. C'est qu'une fois que nous aurons vécu la croix dans notre corps, dans notre vie, que nous serons passés par là, et que nous aurons communié aux souffrances de Christ, comme dit Paul, que nous saurons de quoi nous parlons et que nous pourrons en parler en vérité. Parfois, on imagine que quelqu'un qui prêche bien, qui prophétise, qui fait des miracles, c'est quelqu'un qui porte du fruit. Mais la Bible fait une très grande distinction entre les dons de l'Esprit et les fruits de l'Esprit. Ce n'est pas parce que vous avez un don que vous avez systématiquement du fruit. Nulle part dans la Bible, il n'est dit que la prophétie, que les miracles ou les guérisons sont un fruit. Mais il est dit que c'est un don. Et le don sert à porter du fruit, mais n'est pas le fruit en lui-même. C'est quoi le fruit de l'esprit? Vous les connaissez? On fait un mini quiz biblique. Les 9, il y en a 9. La patience, maîtrise de soi, l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Voilà les fruits de l'esprit. La prophétie, les miracles, les délivrances et même la prédication et l'enseignement ne sont qu'au service de ces fruits, ne servent qu'à faire croître ces fruits dans l'Église. Nous voulons porter de bons fruits. Et nous tous qui sommes rassemblés ici, nous avons soif, et j'ai trouvé vraiment en venant ici, qu'il y avait une soif de toutes les générations de porter du fruit, et du fruit qui plaise au Seigneur, du fruit en abondance et du fruit durable. Mais comment est-ce qu'on fait? Eh bien, il faut rester dans le domaine du fruit et passer à un autre enseignement de Jésus dans Jean 15. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Cet enseignement de Jésus qui nous donne un mini-cours de vigneron nous explique la chose suivante. On n'a jamais vu un rameau porter du fruit alors qu'il était détaché du cep. Ce serait une aberration botanique d'avoir un sarment tout seul avec une grappe de raisin alors que le cep est là. Ce que Jésus est en train de nous dire, c'est vous pouvez porter du fruit, mais qu'est-ce qui va vous faire produire ce fruit? C'est la sève que le cep va donner au sarment. Cette sève, c'est l'Esprit Saint. Mais on ne peut pas le recevoir si on n'est pas collé au cep qui nous la donne. Si on n'est pas en communion
si on n'est pas soudé à Jésus-Christ, la sève ne passera pas et les fruits ne viendront pas. Ce qui est beau dans cette image, c'est que le cep ne garde rien pour lui. Jésus-Christ nous fait porter les fruits à nous. Et lui, tout humble, se contente de donner, de donner, de donner. La seule chose qu'on a à faire, c'est rester en communion avec lui, solidement attaché à lui. Et accepter aussi parfois de devoir être un petit peu taillé, de devoir couper les branches un peu sèches, un peu moches, un peu qui servent à rien, pour que la puissance de la sève puisse vraiment inonder la totalité de notre être pour nous faire porter du fruit. Est-ce qu'on est prêt à le dire ? Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. C'est une chose de le dire, c'est autre chose de le vivre. Christ est mort pour que sa vie puisse couler en abondance en moi. C'est une réalité qui a un coût. Il a souffert, il est mort par amour pour que j'aie la vie. Est-ce que j'accepte que pour recevoir cette vie, je dois d'abord mourir moi aussi avec lui ? C'est le sens du baptême. Le baptême, lorsqu'on est plongé et qu'on ressort, c'est pour dire, mais tu es mort et tu es relevé d'entre les morts. Dire ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi, c'est une confession de foi, parce que ce n'est pas encore la réalité. Luther disait, le baptême a noyé le vieil homme, mais le vieil homme savait nager. Dire ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi, c'est une confession de foi parce que c'est une espérance. Ce n'est pas encore notre réalité. C'est une réalité que Dieu veut faire advenir dans nos vies, mais qui n'est pas encore pleinement accomplie. Et nous, qu'est-ce que nous pouvons faire ? La seule chose que l'on peut faire, c'est s'efforcer de laisser Dieu toujours plus vivre en nous. Lui laisser davantage de place. Dieu ne prend que la place qu'on lui laisse. Le Christ est d'une extrême politesse. Il dit, je frappe à la porte, que celui qui entende ma voix m'ouvre. Ça veut dire, je ne force pas la porte pour entrer. Mais si tu entends ma voix, ouvre et j'entrerai. Si tu veux vivre de ma vie, te dit le Seigneur, alors accepte que ce soit moi qui vive à travers toi. Dire « ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi », c'est aussi une prière. C'est ma prière. Seigneur, viens en moi, vis en moi, et que ma vie soit pleine de ta vie. Si nous voulons refléter le royaume, il nous faut nous rappeler que ce royaume ne vient pas de nous, que c'est une lumière qui se reflète à travers nous, et que c'est par sa grâce que Dieu, par Jésus-Christ, déverse sa vie en nous. Nous n'avons aucun mérite. C'est une pure grâce. La seule chose que nous pouvons faire, c'est essayer de ne pas entraver ce flot de grâce en nous. La seule chose que nous pouvons faire, c'est essayer de laisser le plus de marge de manœuvre possible au Saint-Esprit qui veut œuvrer en nous et à travers nous. Si nous le laissons agir, il nous fera porter de bons fruits, des fruits durables, des fruits sains, pour nous-mêmes, pour notre Église, pour les autres et pour le monde. C'est ce que le Seigneur veut faire de chacun de nous, des porteurs de fruits beaux, bons, sains et durables. À Dieu soit la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
donnerai ma vie sans hésiter, plutôt que trahir ma foi. Tous pourraient abandonner, mais quant à moi, je ne te renierai pas. Répondre à ton appel, je t'ai suivi sans détour, sachant combien ton amour est fidèle. Je te promets qu'en retour, je donnerai ma vie sans hésiter, plutôt que trahir ma foi. Tous pourraient abandonner, mais quant à moi, je ne te renierai pas. s'il nous manquait ton appui, Seigneur, vers qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de vie, nous te suivrons jusqu'au bout. Envers et contre tout, Je donnerai ma vie sans hésiter, plutôt que trahir ma foi. Tous pourraient abandonner, mais quant à moi, je ne te renierai pas. Tu ne pourras me suivre maintenant, pourtant un jour tu le feras, car cette nuit tu verras, lorsque le coq chantera, tu auras nié me connaître par 3 fois, car je ne te renierai pas. je donnerai ma vie Je donnerai sans ma vie, sans hésiter, plutôt que trahir ma foi. ma foi. Tous pourraient abandonner, Mais quant à moi, je donnerai ma vie sans hésiter, plutôt que trahir ma foi. Tous pourraient abandonner, mais quant à moi, mais quant à moi, mais quant à moi, car je ne te renierai pas. Dekusika anambara ny finoantsika ke mpitsanganana ny rahantsika manolona ny fanekempinoana nisy anona. Isika minan'Andriamanitra iray, raitsy to, mpanao ny lanitra sy ny tany,
ary ny zavatra rehetra nanita na tsy hita ary mino Jesosy Kristy tompo ray zanany lahy tokan'Andriamanitra nateraky ny ray ny talohan'izao rehetra zao ny mazava avy amin'ny mazava Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra nateraka fa tsy natao miray amin'ny zavatra rehetra izy no naharina izao rehetra olombelo sady famonjenatsika dia nidina avy tany an-danitra izy ary natao ny fanahy masina Noa avy tamin'ny Virginy dia tonga olona izy no mbo natao amin'ny azo fijaliana ho fanavotana antsika tamin'ny nanapahany Ponty Pilato izy nijaly izy ka nalevo nitsangana tamin'ny andro fahatelo araka izay voasoratra izy niakatra ho any an-danitra izy ary mipetraka ao an-tanana ankavanany ray avy any neviny indray amin'ny voninahitra itsara ny velona sy ny maty ary mandrakizay ny fanjakany sika mino ny fanahy masina tompo sady mpanome aina izay avy amin'ny ray sy ny zanaka ka hitsaona sy ankalazaina miaraka amin'ny ray sy ny zanaka izy dia miteny tamin'ny vavaka aminany sika mino ny fiangonana iray miorina amin'ny fanamboaran'ny apôstôly ary manerina izao tontolo izao sika manaiky ny batisa iray famelan-keloka sady manantena ny fitsanganany maty ary ny fiainana mandrakizay amen petraky sika mbola iara-mivavaky sika misaotra anao zay tompo no miteninao zay nomenao zay fanilony tongotray sy fanazavana ny lalanay niteninao tokoa no manitsy zay diso niteninao no mampiorina amin'ny fahamarinana ary niteninao no manasitrana anay amin'ny aretinay rehetra tompo mangataka aminao zay ny anefenao sy anamboaranao anay ahatonga anay ho azo mamovo tsara mamo ny vokatry ny fanahy mangataka aminao zay ampioreny tsara amin'ny finoana izay dia finoana madio finoana zay mitarika anay amin'ny fahalalana tsara ny Jesosy Kristy ka mahatonga anay afaka mampiseho eo amin'ny fiainanay ny toetrany ny fitiavany ny finoany ary ny asany ankehitriny zay dia te hitondra ao aminao ny fianarana rehetra zay ny raisinay teto mba hahatonga ireny ho voatsara hamoazanay voa maharitra voa mendrika ny fanjakanao sy ny voninahitra ao dia tianaiky nitrotro-ambavaka ny namanay reo mpiara-miangona aminay zay tsy afaka tonga amin'ity fotoana ity dia apetraka eo ambanin'ny fahasoavanao reo marary na ny amin'ny hopitaly zany na ny tokantrano na eto amin'ity toerana ity azy dia anatery fanasitranana aza vela irery ary tanterao ny fitsaboana azy ireo nizoim-pahoriana sy namoy malala ampionona ny filazantsara ny fitsanganana amin'ny maty ireo sahirana dia angatanay ny hamonjenao sy anafanao azy entina aminao koa ny fitorina ny filazantsara manerana ny tany ampijoroa ny fiangonanao ho tena fanasina sy fahazavana mivavaka aminao zay ho an'ity firenena mampiatrano anay ity mba hitoerany fiadananao eto ka hiadananay araka ny teninao mivavaka aminao zay ho an'ny Madagasikara tany razanay mba iorina ao amin'izany firenena zany ny fahamarinana ny rariny ny hitsiny ny fahendrenany mpitondra ary ampitonga mandrakariva ny firaisampo eo amin'ny samy malagasy ny ezaka rehetra zay atao mba handrosomy ny firenena ao anatin'ny filaminana sy tanteraka sy ny fahamarinana dia ambinanao an'izany entinay mivavaka aminao reo tany misy ady indrindra ny Atsiraka sy Atsiry mangataka aminao zay lay andriny ny fahandriam-pahalemana mba hiditra an-tsehatra mba hitondra ny fiadanana
mivavaka aminao zay ho an'ireo mpitsoponenana sy ireo iarany ady, ho an'ireo kristianina iarany fanenjehana manerina ny tany. Ampahire izao aminao ary anomany lalam-pamonjena. Zay tsy voatononay amin'izany mivavaka zany fa fantatrao fa tokony ho anisam-batan'olona, tokony ho anisam-pianakaviana, tokony ho an'ny fiangonana, tokony ho an'izao tontolo izao. Dia ankinonay amin'ny anaratsoan'i Jesosy Kristy ary dia akambanay mivavaka amin'ilay vavaka nampianariny anay manao hoe rainay zany an-danitra, masinina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao niny sikaponao ety an-tany tahaka ny an-danitra. Meo anay n'izay ihany na sahaza ho anay ary mamela nirikay tahaka namelanay izay mety taminay. Ary aza nitonanay mifakapana fa manafanay amin'ny ratsy fanao fanjakana sy hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Miarabantsika amin'ny anaram-pitandrina sy ny komity ny FPMA Toulouse toy izao ny vaovao azo ambarantsika anio. Vaovao ny filazana manjo ho an'ny mpitandrina sy ny fiangonana FPMA, isika na dia maro aza dia tena iray ihany ao amin'ny Kristy. Noho ny mahatena iray antsika ao amin'ny tompo dia mampandrianareo izahay fa ny iray tampo aminay andria mandimby rakoto asoa antsoina hoe koe ndrema dia nantsony ray ody any aminy rehefa nivahiny 7 taona teto an-tany. Hoy pasteur Désiré Andriamampianina mivady. Mifampitondra izay mavesatra. Noho ny firalahiana ao amin'ny tompo dia mampandriantsika fa nody mandry tamin'ny alarobia 20 oktobra tany Madagasikara, Andriamato Razafindrabe Jean, ray ny Alain Razafindrabe sy Lydie Rasolofo. Ny famangina ireo fianakavianareo dia mbola ho lazainantsika miandalana. Filazana mariage. Plongez vos racines en Jésus-Christ, construisez votre vie sur lui. Rafal Manana Charlotte, Raman Antoine Narive Maëri, Rafal Manana Julien et Ratia Ray sont heureux de vous faire part du mariage de leurs enfants et petits-enfants, Raman Antoine Hervé Lionel et Rafal Manana Tatiana Farassou, qui sera célébré le samedi 5 novembre 2016 en l'église Saint-Ayoul de Provins, à Nemelin. Iti nous filazana faru. Vovô avy amin'ny sekoly ny tenin'Andriamanitra, amplazana isika fa ny famerenana ny spectacle de Noël, ny STA dia manomboka ny asabotsy ho avy izao 7 oktobra manomboka amin'ny 2 ora ao amin'ny Vieux Temple. Ary ny fampianarana sekoly ny tenin'Andriamanitra manaraka dia ny alahady 3 oktobra manomboka amin'ny 7 ora sy fahefany ao amin'ny Vieux Temple ihany. Famangina manjo, ny famangina ny fianakaviana Razafy Mananamanitra izay namony rainy sy ny fianakaviana Randria Navo Mahery izay namony iray tampo aminy dia ho tanterahina amin'ny alahady 3 oktobra izao. Vaovao avy amin'ny sampana Adokipihira. Heureuse la nation qui a le Seigneur comme Dieu. Après l'histoire d'une femme chrétienne à l'époque de Ranavalna Première du Nom en 2010, puis l'histoire du martyr malgache Rassalam en mai de cette année, venez découvrir à notre pan de l'histoire de la chrétienté à Madagascar avec la comédie musicale intitulée Madagascar One Christi le 5 novembre à 20h au Vieux Temple. Entrée gratuite avec une quête sous libre participation. Tuzao ny diartsika manaraka. Ny fanompompivavahana ny alahady 3 oktobra dia manomboka amin'ny 10 ora sasany ao amin'ny Vieux Temple ary ny alahady 9 novembra dia any amin'ny Temple du Salin amin'ny 3 ora sasany hariva fandraisana ny fanasan'ny tompo ary natokana indrindra andraisana ny vaovao izay tonga eto amin'ny fiangonantsika. Ny tompona andraikitry ny fanadiovana anio dia tsy ny sampana fa isika rehetra izay nampiasa ity toerana ity. Dia misaotra antsika naharitra hatramin'ny farany ary ho an'Andriamanitra irery any voninahitra. Depuis hier, nous avons accueilli le pasteur Ludovic Papo, qui nous a dispensé de l'enseignement depuis hier, qui a accompagné aussi les jeunes dans leur atelier et qui nous a apporté aussi aujourd'hui le message du Seigneur. Nous sommes heureux de t'accueillir
Et nous te remercions grandement pour cette participation combien précieuse pour nous-mêmes et pour les jeunes de l'Église. Il a connu la FPMA et disons même que nous avons connu ceux qui l'ont éduqué, ont fait participer à son développement spirituel, qui est actuellement le couple Morvan. Fatatsika inivo, razafdramaka zay secrétaire, et la bete eto amin'ny fiangonatsika zay lasa mpitandrina amin'izao fotoana, anisany atao hoe zanany ara-panahy izy. Donc, nous transmettons aussi donc au couple Morvan nos salutations et merci encore et merci 1000 fois. Et nous te souhaitons à toi et à ta famille toute la bénédiction du Seigneur afin que dans ce ministère aussi dans votre vie, vous puissiez recevoir abondamment la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et à la prochaine, j'espère. Tonga amin'ny fotoanan'ny rakitra isika zao, nous arrivons au moment de l'offrande. Iraintsika ny hira 820 dia tatazana ny rakitra indroa araka ny fanaontsika, tsaroa fa zay mamay fifaliana no ankasitrahan'Andriamanitra. Rakizao reto
Havana efa adiva ifarana ty retraite ny fiangonana tamin'ity taona 2024 ity. Voalohany indrindra dia misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika noho ny natotosana izao weekend izao. Faharoa manaraka zany dia misaotra koa ny mpitandrina Mirala, ny mpitandrina eto an-toerana sy ny mpitandrina Ludovic Papo izay mitondra tamintsika ny fampianarana. Ary mirary ny soanareo koa izahay ho tahina Andriamanitra hatrany amin'ny asa fanompona saninareo eo anivon'ny fiangonana misy anareo. Fahatelo manaraka izany dia misaotra antsika rehetra tonga nanatrika izao fotoana izao. Samba tokoa tsika maro be tamin'ity ny tanora dia tena betsaka ary isaorana tompo fa ny valo mivavaka napetraky ny komity taloha nametrahana izao retraite izao ka dia ho anazy reny ihany ny voninahitra. Ary ho antsika rehetra izay tonga teto dia missionnaire tsika ka aza misarasara mizara mamaim-poana ny zavatra niraisitsika teto ho amin'ireo izay tsy tonga. Misaotra koa ny komity ny vondronasa rehetra niara-ny salahy ny sampana nanomana ity retraite ity tamin'ny lafiny rehetra ary toy-hatrany ny firaisankina misy eto amin'ny fiangonantsika. Farany ho an'ireo izay te hisakafo ka tsy nisoratra anarana dia misy toerana anankenina zany afaka ho antsika izay tsy nisoratra anarana 9 € ny sakafo maniry hijanona nareo tsy nisoratra anarana. Misy olona anankenina afaka mijanona manatona ny tompon'andraikitra tiana andre miandra rehefa mirava ny fiangonana. Ka dia misaotra indrindra tompoko ary ho an'Andriamanitra ihany voninahitra. Je prends la parole pour vous remercier pour l'invitation. J'avais beaucoup de contraintes pour venir, mais vous avez montré beaucoup d'amour pour pouvoir me faire venir jusqu'ici. J'ai été très heureux de l'accueil qui m'a été fait. Je vous remercie beaucoup pour tout ça. Je vous souhaite vraiment que le Seigneur vous bénisse. Et il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé si on pouvait avoir des entretiens. Le temps est court, mais on va essayer entre le déjeuner, on dit à midi ici, parce qu'en Suisse on dit le dîner c'est à midi chez nous. Avant ou après le déjeuner, on pourra peut-être trouver du temps, j'espère, peut-être. Et je demande déjà pardon pour ceux qui n'auraient pas le temps. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie encore. Aorian'izao fotoana izao zany dia misy fotoana kely mety malalaka tsara ihany raha mba maka sary tsika, misy mpaka sary koa eo. Dia asitsika séance photo kely miaraka daholo sika rehetra zao mba fahatsiarovana fanaotsika isa-taona raha teo zany. Dia mangataka ny tompon'andraikitra andamina an'izany. Manaraka amin'ny 12 sasany katroka no aroso ny sakafo. Mba hahatonga ny sakafo azo aroso tsara satria misy mpikarakara ao izay sarotiny dia sarotiny amin'ny fotoana ary tsika koa zanak'Andriamanitra dia tokony maro-potoana tsara dia amin'ny 12 sasany zany tsy misy mitsangana tsony fa efa tafapetraka. Fa ny sasany miandry amin'ny 12 latsaka ray minitra dia mbola makany amin'ny toaletiny ray. Fa mba maro-potoana tsara tsika amin'ny 12 sasany pile zany efa mipetraka daholo tsika rehetrarehetra noho izany sy fahatelony eo dia efa maka toerana ataoko fa nidinidinika sy ny resaka mbola afaka mitohy ny adivarotra ny taon'ny komity hoe mba asiana fotoana zaona mifanakalo fampiresaka fa occasion unique io tena manana fotoantsika ararotona koa zany ka dia eo amin'ny latabatra fisakafoanana atao tahaka zany koa sy fefantsika dia efa maka toerana mba hahatonga ny fotoana afaka nomboka tsara. Ka ny fandaminana mipetraka isika manana ny ticket. Ny ankizy rehetra izay tsy manana ticket dia tsy omena seza fa mba hampifotsika ohatra na fa ny ankizy rehetra izay manana ticket dia mipetraka. Rehefa tafapetraka tsika dia angonina ny ticket mba azahoana manisantsika tsara satria tsy maintsy marina tsara ny inona moa ty izy ny saran'ny sakafo izay ometsika ny tompon'ity toerana ity zany. Dia misaotra antsika manaja tsara izany fandaminana izany.
sady manaraka loatra ihany manam-potoana ihany tsika fa azontsika atao koa zany tonga dia manomboka manadio ny tanàna mampirina ny toerana eto dia manao antsoary sady manao misy miandratsika momba ny sonorisation raha tokony izy ny tokony diakona mitondra azy amin'ny tolosy fa mety efa somary fenofeno daholo ny kofra ny diakona dia mba izy mba misy marana-tanana dia raisina tanandroa mitondra ny bafina ny orga sotra toko. Maro no te hiaona amin'ny pasteur Ludovic mandalo moa izao ny mahafinaritra ny fandaminan'Andriamanitra fa tara izy tamin'ny androso fa miverina kosa izy dia manana fotoana tsara raha pitso tolakandro izy vao mody noho zany azo amboarina ny fotoana fa misy fotoana koa ilainy miala sasatra ny eritreretina koa ny mba ampitsidika azy ampafantatra azy ny tolozy noho izany misy fotoana tahaka zany ka alamina tsara li izy fa raha ohatra amintsika zany misy maniry eo anaminy dia mba manatona aty azahoana mandamina ny fotoana fa mba tsy ho alaitsika dolo koa ny fotoana ny manontolo fa araka zany misy ihany fotoana rarotina azahoana izy mahafantatra bebe kokoa ny tanànany Toulouse satria raha tsy diso azo izy vao mijanona maharitra eto amin'ny tanànany Toulouse zany ny tanànany Toulouse amarana ny fotoana ary tsika eo mpitsanganana nanaovantsika ny hira 723 mialoha ny afatra sy ny tsotra. Zao no afatra ho antsika avy amin'ny soratra masina fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahononan-tena ko aza menatra ny vavolombelon'ny tompontsika zay namonjy antsika sy niantso antsika tamin'ny fiantsoana masina tsy araky ny asantsika fa araky ny fikasany sy ny fahasoavany zay nomena antsika tao amin'ny Kristy Jesosy atry ny fony fahagola ahatanteraka zany raisy ny tsodrany tononona amin'ny anaran'ny tompo ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina voninahitra ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay amen mandehana amin'ny fiadanana ka manontony tokony amen.